Vaovao eo ny ministera ny fiompiana kosa tafakatra zato tapitrisa sy iray miliara ariary ny volana ampidiry ny ministera ny fiompiana tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha ny nambara ny ministry ny fiompiana androany nandritra ny fifarabana tratry ny taona nataony ny mpiara-miasa teo anivon'ity ministera ity. Raha natao nijery todika tamin'ny ezaka ny taona 2024 dia fantatra fa tafiakatra 1 miliara 100 millions ariary ny volana ampidiry ministera ny fiompiana tamin'ny kitapom-bola mpanjakana nandritra ny taona 2024. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny famelabelarana mahakasika ny tantely sy ny fametrahana ireo mpanara-maso ny sakafo amidy indrindra eny amin'ny tsena. Anisan'ny ezaka vita ihany tamin'ny taoniny ihany koa ny fanaovan-tsony fifanarahana mahakasika ny soavaly izay mbola tsy nisy mihitsy teto amintsika. Dia nafahan'ny ministera nanao an'izany hoe famelabelarana mikasika ny tantely, fanairana mikasika ny tantely indrindra eo amin'ny lafiny varoa sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Ary izany dia natrehany ministera maro nanasana ny governemanta. Toy an'izay dia amin'ity taona 2024 dia efa misy vola atokana ho an'ny tantely indrindra amin'ny fondo d'élevage. Anankiray bebe izay satria taona nahafantaran'ny olona hoe ay raha tsy misy tantely izao tontolo iainana izao dia ao anatiny efa taona izy tsy misy. Ny faharoa manaraka an'izay dia nisy ny officier de police judiciaire tafapetraka eo anivon'ny ministera ny fiompiana. Zava-dehibe koa izay satria fantatra fa mila asiana hoe fanaraha-maso izay zavatra hoan'ny olona tsirairay avy, ilay traçabilité zany. Ary izay tsy nisy mihitsy teo anivon'ny ministera nandritra ny fotoana maro. Izao zany dia ireo docteur vétérinaire, ny ingénieur d'élevage sy ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministera dia azo atao hoe OPJ. Afaka zany zahay izao manasazy raha misy ohatra ny mpivavitratra na misy zanak'omby voloina na misy hena tsy voatsara eny anivon'ny fivarotana resaka hena zany no resahana. Ny fahatelo manarakaraka an'izany dia ny filazana fa ny fondo d'élevage izay neritreretiny ho 400 millions d'ariary ny tokony netitra tao amin'ny fotoana ity dia atodinay amin'ilay azo atao ngamba hoe vitesse de croisière izy tafakatra eo amin'ny 1 milliard 100 millions d'ariary izy amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fifampiarabana izay notanterahany ireo avy amin'ny ministera ity dia nambarany fa mbola misy ny ezaka mbola tokony ho tanterahany. Anisan'izany ny fijerena lalàna mahakasika any omby eto amintsika. Loi sur la filière zébu omby malagasy efa nekeny izy io teo anivon'ny antenumeran'ny gouvernemanta fa ny famadiana azy ho lalàna sisa teo anivon'ny filan-kevitry ministra no nandrasana. Saingy tsy mbola vita lalàna moa izy fa zavatra fa nety hoe lahara-pahamehana ka io zany anisany tokony ho lahara-pahamehana mihitsy satria raha vao mbola tsy tafapetraka io fa mandeha ohatrany hoe pilotage à vue foana ao anivon'ny ministera ny fiompiana io dia tsy voakarakara foana io sehatra omby io. Anisan'ny ezaka ny tanterahany avy amin'ny ministera ihany koa ny fampidirana mpiasa izay avy amin'ny fianakavian'ireo mpiasa ihany ka manodidina ny 900 ireo mpiasa manerana ny nosy.